mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. miarahabantsika rehetra indray ry zazabotinamako dia misaotra an'Andriamanitra fa nitainy isika dia afaka mitsahatra miaraka aminy amin'ity sabata ity. Andao hisaotra azy isika hiaraka hivavaka akambana ny tanana dia ahondrika ny loha akipy ny maso. Andriamanitra faly misaotra anao izahay fa omenao fotoana mba hafanay mianatra ny teninao dia omeo fanahy feno fahendrena izahay ankizy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Velona indray lohateny lesintsika rakizy. Velona indray nitsenjerintsika dia ao amin'ny toriteny toko 4:10 mivaky toy izao hoe raha misy lavo izy dia haren'ny namany. Raha misy lavo izy dia haren'ny namany. Menjera nge izany lavo izany. Rehefa misy menjera dia atsangana le namana menjera. Izay le hoe raha misy lavo izy dia haren'ny namany. Fa tsy memezana fa atsangana ireny namantsika menjera ireny. Tenin'Andriamanitra nge izany. Dia andao indray ary anaraka ny tantara isika. Misaotra anao nanasa sakafo hoy Elisa tampahatsorana tamin'ilay vehivavy Sonemita. Ankafiziko hatrany ny tokantranonareo isaky ny tonga eto Sonema. Efa tokony hanohidiako azy ao. Nanova hovatanany Elisa dia hanohidiana. Mila toerana hiatranony ny lehilahin'Andriamanitra iny rehefa mandalo eto an-tanànantsika. Hoy ilay vehivavy tamin'ny vadiny. Andao izy hanamboarantsika efitrano ao ambony na anaiky ny vadiny. Tsy ela akory dia rafitra ny asa ny lehilahy vitsivitsy. Nanangana efitrano tao ambony rihana. Noho niverina indray Elisa dia efa vorona ilay efitrano. Mahafinaritra aoka izany ny manana toerana hiatranona. Indray andro teo am-pakana aina tao amin'ny efitrano vaovao dia nirahin'i Elisa Gehazy mpanompony ho any amin'ny ray vehivavy. Antanio azy hoe inona no azoko atao any mba hisaorana azy? Hoy Elisa. Nambaran'ilay vehivavy anefa fa efa manana izay rehetra ilainy izy. Mbola tianao zavatra ho azy anefa hoy Elisa. Tamin'ilay mpanompony tsy mananjanaka izy. Hoy Gehazy nampatsiahy ny tompony. Ary ny vehivavy rehetra eto Israely dia te hananjanaka avokoa. Nandeha efa fangatahana ho any amin'ilay vehivavy tsara fanahy Elisa. Amin'ny heritaona toy izao ianao dia
idrodra zalahy eny an-tananao Elisa tamin'ny mpitsikitsikina. Eritaona tateoriana tokoa dia nahazo zazalahy kely ilay vehivavy sy ny vadiny. Nialehibe ilay zazalahy kely. Indray andro tamin'ny vanim-potoana ny fahavaratra dia nandeha tany an-tsaha izay niasany rainy ilay zazalahy kely. Nitomany tapoka teo izy. Marary ny lohako, marary ny lohako. Niantso ny mpanompo anankiray ny dadany. Marary ny zanako, fangana eto any amin-dreniny izy. Netin'ilay mpanompo tany an-trano raha zazalahy na mpifoindreniny izy ary nezany nampahirezina. Maty anefa izy. Narary ny fonindreniny. Niakatra tany ambony izy ary napatoriany teo am-pandrinan'i Elisa ilay zazalahy. Dia lasa izy nandeha vaingana ny tady an'i Elisa. Niara-niverina tamin-dra vehivavy tao an-trano Elisa. Niakatra tany amin'ny efitrano izy ary narindry ny varavarana. Nivavaka mafy Elisa ary namaly ny fivavahany Andriamanitra. Naverin'Andriamanitra ny ain'ilay zazalahy. Nievina ilay zazalahy dia nievina indray, dia mbola nievina ihany. Nievina impito raha zazalahy sady nifanesy nosokafany tamin'izay ny masony. Nosokafany Elisa amin'ny varavaramben'ny efitranony. Mandeha anatsoy ny reniny hoy izy tamin'ny Gehazy. Niazakazaka faingany Gehazy ary niantso ny renin'ilay zaza. Tamin'ny azakazaka ny renin'ilay zaza, hita nipetraka ny zanany. Nitrotroiny izy, nofihininy, noroany kely dia nofihininy iray. Nisaotra ny tompo izy noho ny nahitany ny zanany. Fitahiana ho an'i Elisa ilay vehivavy Sonemita. Notahiany tompo mihoatra noho ny teo aloha azy ara-vehivavy. Nomeny azy indroa ilay zazalahy. Manao daholo ianareo rankizy namako. Manonona ny fahasoavan'i Jesosy mandrakariva ho an'ny tsirairay avy tratry sabata mahafinaritra ity. Eny ny lohahevitra 10 no iarahantsika mamekina eto izay manao hoe vady ho an'ny Isaka, vady ho an'ny Isaka. Sitrak'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra tokoa rankizy raha ny olona rehetra dia ho anisan'ny ankohonany. Ary izany no nahatonga azy nanome ny an-dalateny izay ataontsika tsenjeka nandritra ity enemana ity. Hita izany ao amin'ny Genesis 4:20 andininy 7. Genesis 4:20 andininy 7 manao hoe Jehova naniraka ilay anjeliny ombanao sy hanambina ny alehanao rehetra. Andao inge averina tsara Jehova haniraka ilay anjeliny ombanao sy hanambina ny alehanao rehetra. Genesis 4:20 andininy 7. Eny sitrak'Andriamanitra tokoa ary ho anisan'ny ankonan'Andriamanitra isika. Ka dia izany inge no ambaran'ny tantara andao inge ho arahany izany Efa nanao dia lavitra ve ianao? Inona nandehananao tamin'izany? Ahoana ny fomba nitondranao ny sakafonao? Rehefa nandefa ny mpanompony anao dia lavitra i Abrahama dia nakarameva folo ny mpanompony mba hitondra ny zavatra rehetra ny ilainy. Taitra tapoka i Eliazara raha vao ny fo, mbola maizina ny lanitra. Efa fotoana tokony hiaingana tamin'izay. Nisy asa lehibe tsy maintsy ataony mantsy. Nipotra avy tao anatin'ny aiziny Abrahama. Nitsikitsiky tamin'ilay mpanompony efa lehibe sady mahatoky izy. Jehova niraka ny anjely nombanao ry sakaiza. Hoy izy, Andriamanitra hampahitanao izay vehivavy efa nofidiany ho vadiny Isaka. Ho vehivavy avy any amin'ny tanindrazako, avy amin'ny havako izy.
Tsy azontsika atao ny mamela ny saka hakavady amin'ireo vehivavy mpanompo monina eto. Tsy mahazo manambadikana nety izy. Nieritreritra isan'andro ny amin'ny iraka nampanaovina azy ange i Eliezera teny amin'ny lalana feno voka izay nalehany. Azo ny Abrahama antoka tanteraka fa nialolalana azy ny anjelin'Andriamanitra. Hifanena amin'ny vahiny maro izy. Ahoana tokoa moa no ahafantarana izany vehivavy izany? Izy ilay efa novidian'Andriamanitra. Tonga tao an-tanàna Naora ihany anefa Eliezera no ny farany rakizy, tanàna nisy ny havan'i Abrahama. Efa ho hariva ny andro tamin'izay, reraky ny dia izy ary nangetaeta toy izany koa ange ny ramevany. Nisy hevitra tonga tapoka nefa tao an-tsain'i Eliezera. Nitraka nijery ny lanitra izy sady nivavaka. Jehovah, Andriamanitry Abrahama tompoko, ambino amin'ny aleoko aho anio. Indro aho eto anilan'ny fatsakana. Efa ho avy akarano eto ireo zazavavy ny tanàna. Izao no lazaiko aminy anankiray. Amin'izy ireo mba ampisotroy rano kely avy amin'ny sininao aho. Ka izay teny hoe misotro ary atsakako koa ny ramevanao, dia izy no aoka ho izay vehivavy efa novidianao an'ny saka mpanomponao. Tsy mbola tapitra koa ange ny vavaka nataon'ny Eliezera rakizy dia indro nisy zazavavy tsara tarehy tamy avy any. Nakeo amin'ny fatsakana izy sady nanovo rano tamin'ny siny. Dia ity zazavavy ity ve reno izy hoy ange Eliezera nanontany teny. Niazakazaka nakeo aminy izy, mba omeo rano avy amin'ny sininao aho hosotroiko. Hoy izy niangavy. Rebeka no nalan'ilay zazavavy. Nampidiry ny faingana avy tao antsoro ny sinina. Natolony any Eliezera izany ka nisotro izy. Ireo teny voatao an-tsain'i Eliezera sady nentiny ambavaka teo mihitsy no nolazainy. Misotro ary atsakako koa ny ramevanao. Nampidiny Rebeka hosotrony rameva avokoa ny rano avy tao anatin'ny sinina. Dia mbola nanovo rano fanampiny indray izy avy eo. Faly tokoa rakizy Eliezera sady nitsiky. Novalian'Andriamanitra faingana ange mivavaka nataony. Tena mahafinaritra tokoa ilay zazavavy sady tsara fanahy ery. Rehefa niveriny i Rebeka dia hoy Eliezera taminy, mba zanatsovo moa ianao. Rehefa milaza ny valiteniny izy dia niankoka sy nivavaka tamin'Andriamanitra an'izay Eliezera. Isaorana anie Jehovah Andriamanitry Abrahama tompoko, izay tsy nanaisotra ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko. Fa izao dia notantanan'i Jehovah teny an-dalana ho aty an-trano ny hafan'ny tompoko. Nody tany an-trano i Rebeka ka nitantara tamin'ny labananadany ny momba ilay mpanompony Abrahama. Nakeny ampatsakana avy hatrany i Labana ary nanasa ny Eliezera ho ao an-trano. Nolazainy Eliezera tamin'izy ireo niraka nampanaoviny Abrahama azy. Notantarainy taminy ny vavaka nataony sy ny fomba namalian'Andriamanitra izany vetivety. Hanaiky ny fangatahany Abrahama ve Rebeka? Niainy tsara ny Eliezera Rebeka. Reny ny fomba nitantanan'Andriamanitra ny Eliezera ho any amin'ny fianakaviana. Nino izy fa Andriamanitra no natonga izany rehetra izany. Koa dia nanaiky hanaraka ny Eliezera izy. Nandao ny fianakaviany sy ny fonenany i Rebeka ary tonga fatiny Isaka izy. Tian'Andriamanitra ho isan'ny ankonany avokoa ny olona rehetra rakizy ary tsarovy fa ianao dia anisan'izany. Manahoana daholo indray isika tanora zandriny eo. Iaraka merina ny lesona fahaika ambin'ny folo izay nianarantsika nandritry ny herinandrontsika. Ie, lesona fahaika ambin'ny folo izay mitondra ny lohateny hoe zana-tsimpikan'ny fisankaizana. Zana-tsimpikan'ny fisankaizana. Tsenjery dia ao amin'ny Samuel voalohany toko faharoapolo andininy faharoa amby efapolo. Izay noko fa haintsika tsara. Samuel voalohany toko faharoapolo andiny faharoa amby efapolo.
ary hoy Jonatana tamin'ny Davida: mandehana somatsara, fa efa nianina tamin'ny anaran'i Jehovah tsika roalahy hoe Jehovah ny vavolombelona amiko sy aminao ary amin'ny taranako sy ny taranakao mandrakizay. Dia nitsangana Davida ka lasa, fa Jonatana kosa nakany an-tanàna. Izay ny tsy anjerintsika. Hitantsika ao anatin'izany tsy anjery izany fa tantaran'ny Davida sy Jonatana ny anarantsika nandritry ny herinandro, nandraisantsika lesona mahafinaritra, ary mino fa andraisantsika fanapa-kevitra ihany koa eo amin'ny fiarahana amin'ny namana na fisankaizana izany. Raha ho jerentsika fohifohy ny zavatra niseho dia i Davida dia natsoiny Saoly niaina tao an-dapa. Ary ao izy no mitendry lokanga izany, mitendry zava-maneno. Fa tsapany Davida fa te hamono azy i Saoly. Zanak' Saoly nefany i Jonatana dia tena namany. Dia naboraka Davida tamin'i Jonatana hoe i Saoly dadanao anie te hamono anahy. Kanefa izao tsy avy dia nitompo teny fantatra i Jonatana fa hoe andao hamarinina aloha hoe tena marina ve fa tena nitady hamono anao marina dada. Dia nanao paikady zareo nanao drafitra izany hamantarana an'ilay izy. Dia hita tokoa fa tena nitady hamono i Davida tokoa i Saoly mpanjaka. Dia nambaran'ny Jonatana any Davida namany ny zavatra marina. Dia nanao drafitra indray zareo ny amin'ny fitohizan'ny fifandraisan'izy ireo sy ny amin'izay tokony atao rehetra. Dia izay no nahatonga ilay zana-tsipika satria famantarana teo amin'ny hoe inona marina ny tena zava-misy ilay zana-tsipika. Nanomboka teo dia nifanaraka izy roalahy fa eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jehovah sy ho an'ny taranaka manontolo dia mpisakaiza mandrakariva izy mirahalahy, tsy hifankafohy ary tsy hifamadika ihany koa. Ny lesona izay nianarantsika ry tanora namako dia nanampy antsika fa mifankatia isika satria tia antsika Andriamanitra. Ampianarin'Andriamanitra mandrakariva isika mba hifandray amin'ny hafa, mba tsy hifanaratsy, na indrindraindrindra namana Kristianina dia tokony ho raisina madio sy mahitsy tsara, tsy misy mifamadika, tsy manao ratsy amin'ny namana. Ary nampianarin'ny lesona fa tsara ny mifidy namana mitovy tanjona amin'ny tena, mitovy fironana amin'ny tena, indrindra eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, ary ilaina ny mifanaja ao anatin'izany finamanana izany. Nampianatra antsika ahay hisafidy ny sakaiza tsara indrindra ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Nampahafantatra antsika izany fa fahendrena ny mifidy namana Kristianina izay azo itokisana sy hatsaina. Ary mampianatra antsika ankamamy izany hoe fisakaizana miaraka amin'ny Kristianina hafa izany. Ary anampy antsika napa-kevitra ihany koa haniry ny ho sakaiza tsara, izany hoe ny tenanao izany mba ho sakaiza tsara arak'izay eritreretanao tianao ho toetra ny namanao ihany koa. Izay ny lesona nianarantsika nandritry ny herinandro. Averintsika indraingy ny hafatra nampitainy, matoky sy manaja ireo namantsika Kristianina izay mitovy tanjona sy soatoavina amintsika isika. Izay ary dia mandraisa fanapa-kevitra, fidio tsara ny namana dia aoka ianao voalohany indrindra ho namana tsara ho an'ny namanao. Dia mirary soa antsika indray ary mandra-pio. Dia faly tafaraka amintsika zatovindray amin'izao sabata izao ny amin'ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fanafana, izay indray no lohateny izay iarahantsika midinika fanafana. Amin'ny ankapobeny moa dia ho antsika mihitsy izany lohateny izany satria isika tanora tena mila fanafana. Ary matetika antsika rehefa tafaona dia izao izao tsy afaka izao. Dia ihany iny tsy afaka mihitsy.
ihany indray nefa afaka be zany ny fomba firesahantsika fanafahana ohatra ny ahoana ny tena hoe afaka ohatra ny ahoana zany fanafahana zany zao lazay ny Daniela toko fa 9:1 ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona moa Andriamanitrao izay topoinao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va zany no fantaniana napetraky ny mpanjaka Nebokadnezara rehefa natsipy tao andavaky ny liona Daniela ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona aika fantatry ny mpanjaka Nebokadnezara fa io Daniela io dia mpanompon'Andriamanitra velona voalohany indrindra raha te ho afaka ianao dia aoka ho fantatra fa ianao dia mpanompon'Andriamanitra velona fa ny olona antsika zatovo ange sika io indraindray dia tsy fantatry ny olona hoe mpivavaka tsy fantatry ny olona hoe mpanompon'Andriamanitra velona fa rehefa miteny ianao hoe mivavaka zay vao gaga ny olona sasany indraindray hoe ainao mivavaka tsy fantatray mihitsy ianao iny hoe mpivavaka tsy hain'ny olona ianao hoe mpivavaka mpanompon'Andriamanitra velona fa voalohany indrindra ny olona azon'Andriamanitra tao no manafaka azy dia fantatra fa izy dia mpanompon'Andriamanitra velona dia zao ny toyiny moa ny Andriamanitra ao izay topoinao mandrakariva mahavonjy ianao amin'ny liona va ity Daniela ity zany dia manompo an'Andriamanitra mandrakariva zany hoe tsy isaky ny makany am-piangonana ihany vao manompo an'Andriamanitra izy fa mandrakariva zany hoe isan'andro maraina atoandro hariva dia manana fotoana ny an'Andriamanitra Daniela inona ny zavatra nitranga natsipy tao andavaky ny liona izy dia mety mametram-panontaniantsika hoe ahoana koa ary zany olona mpivavaka mpanompon'Andriamanitra velona dia avelan'Andriamanitra ho atsipy ao anatin'ny lavaky ny liona fa maninona raha ny sakana an'Andriamanitra fa ny lesona zany eto dia milaza sy ny tenin'Andriamanitra fa io Daniela io ange rehefa dinihana ny tantara dia tsy ny sakana an'Andriamanitra mihitsy ny fahavalony hanipy azy tao anatin'ny lavaky ny liona tsy ny sakanany fa navelany atsipy ary eo amin'ny fiainantsika dia zany ny zavatra mitranga ary mahatonga antsika miteny hoe roviana ry mba ho afaka to mitranga amiko daholo ny zavatra rehetra nefa za mba mivavaka ihany avelan'Andriamanitra mihitsy ny olana hitranga fa ianao ve mijoro mbola ho mpanompon'Andriamanitra velona ihany eo anatrehan'ny olana navelan'Andriamanitra ho atsipy ao anatin'ny lavaka mihitsy Daniela tsy ho sakanany satria zanany zany hoe aleo zany hitranga ny toe-javatra rehetra manahirana fa amin'ny fotoana mety dia manafaka anao Andriamanitra tian'Andriamanitra amirapiratra ny fanafahana anao zany hoe tsy nivonjeny ianao teto mbola tsy nivonjeny koa ianao teto fa ato ianao vonjeny manana ny fotoana ny io Andriamanitra io amin'ny fanafahana antsika fa ny angatana amintsika dia zao ninonina mitranga ninonina miseho dia ianao dia mpanompon'Andriamanitra velona fantatra zany hita zany faharoa ianao dia manompo an'Andriamanitra mandrakariva rehefa izany no mitranga dia na roviana tsy maintsy ho afaka ianao fa matoa ianao tsy afaka tsony dia niala tamin'Andriamanitra ianao zay noho izany ry tanora namako aza miala amin'Andriamanitra mba hahafahany manafaka anao ary raha ao anatin'ny fatorana ianao ankehitriny ao anatin'ny olana ianao ankehitriny ho avy fotoana anafaka anao izy satria ny Andriamanitra Daniela izay nanafaka azy no Andriamanitrintsika ihany koa mirary fampahirezana ao antsika ary mirary fanafahana tsy ho ela avy amin'Andriamanitra ho anao eny ary mandrapiresaka tompoko fifaliana ny franco nanolotra an'izany famitiana an'izany ho antsika rehetra ho manaraka ampifaliana indray no iarahantsika mpiara-mianatra indray amin'ity androany ity iarahantsika mandinika ny lesona fahafolo izay mitondra leo teny hoe ny andro farany izay mbola miompana amin'ny filazantsara ny marika isika ankehitriny ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao ka hitondra soa anao ity fiarahantsika miara-mianatra ny ten'Andriamanitra ity milohany andiniantsika izany dia manasanao mba hiara-hivavaka Andriamanitra renay izay ny an-danitra misotranao izahay noho ny izao fotoana sarobidy izay omenao anay izao ahafany miaraka mandinika miara-mianatra ny teninao
mamela ny helokay sy ny tsy fahatanteranay zay efitra sy sakana tsy hahafahanay mahitanao mangataka anao mba amoto anay kosa ny lalàna fanena masina azonay mandray tsara ny teninao ka hitondra soa fiainana fanofanao anayny izany teninao izany mitenena Jehova fa vonina iaino anao izahay aminaranao nangatana ny vavaka amen. Andro farany ao amin'ny filazantsarany marika ny andinina tao tadina dia ny filazantsarany marika toko fa 17 ka ny andininy fafito enina am'roapolo sy fafito am'roapolo zay mivaky toy izao hoe ary amin'izay ny zanak'olona dia ho avy amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra ary amin'izay dia aniraka ny anjeliny izy ary anangona ny olombafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny farantany ka hatramin'ny farany lanitra. Raha zay andininy zay ny jerena dia mazava be zany fa ny resaky fanaovantsika eto dia miafara indrindra any amin'ny resaka momba ny amin'ny fiverenan'i Jesosy kanefa dia ny andoha kosa teo amin'ny tantara teo amin'ny tempoly averintsika ny mandeha fa mizotra tsikelikely makany Jerosalema makany amin'ilay fiafarany amin'ny azo fijaliana ny dian'i Jesosy amin'ity lesona iarahantsika manana ity. Hitantsika eto fa nanova Jesosy tena fotoana manokana manana lanja ny fihetsika tsotra nataonina vehivavy mpitondra tena anankiray. Nyresany ihany koa ny faminaniana izay manaitra momba ny anjara miandry an'ny tempolin'i Jerosalema, izany hoe ny faravan'i Jerosalema sy ny toe-javatra aorianan'izay ary ny fahatongavan'i Jesosy. Ary eo ihany koa no amaliana ny fanontanian'ny mpianatra amin'ny zavatra tsy takatra izy ireo momba ny amin'izay faravan'i Jerosalema izay. Izara roa ny dinidinga fanaovantsika amin'ity fotoana ity dia ny faravan'ny tempoly sy ny hoe ny fiavian'i Jesosy indray. Ny faravan'ny tempoly hitantsika eo ny tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena izay tao amin'ny tempoly ka nanatitra fanatitra tahaka ny fanao rehetra natalanjona ny atsara tarehan'ilay tempolin'i Jerosalema nampitolagaga ny rehetra ny atsara tena nandaniana vola nandaniana zavatra maro samihafa ary mivoalaza aza fa nilanja aman-taonina maro mihitsy aza anjato taonina nilanja ny vato nanaovana an'izany tempoly izany. Tonga teo ny rehetra nanatitra ary misy kianja isan-karazany anaovana fanatanterana ny fanatitra ary misy nisa 310 fanadahan-tsahan-drakitra teo amin'izany toerana izany ary afaka nidirana sy azon'ny vehivavy nidirana izany toerana izany. Tao no nahitana zao toe-javatra izao amin'ny marika toko fa 12 ary raha nipetraka tanifony fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaka ny vahoaka vola tao izy ary maro ny mpanan-karena mandatsaka be tao fa nisy mpitondra tena malailo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny varoaventy avy. Eo zany dia hitantsika tsara fa misy karazany ny olona zay tonga tao amin'ny tempoly manatitra ny fanatitra dia mijery Jesosy manara-maso an'izany toe-javatra izany Jesosy mijery manaraka izy ary teo no nanaitra an' Jesosy ary niantso ny mpianatra Jesosy amin'ny 17 ary Jesosy niantso ny mpianatra natonazy ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra kaka. Fa nahoana inona ny antony mahatonga an'ilay vehivavy mpitondra tena tao hoe lehibe sy betsaka raha mihoatra noho ireto olona ireto. Ny zavatra nisy dia izao ny mpanan-karena dia tena nideraderany amin'ny fananany tena somebisebika mihitsy amin'ny fandatsahany tona nideratena mihitsy fa le mpitondra tena kosa tsy mba nanao an'izany izy ary kanefa dia nambaran' Jesosy fa na mibetsaka noho ny olona hafa rehetra ity vehivavy ity satria niarenany mihitsy ny momba azy mihitsy ny fivelomany rehetra no nataony fanatitra tamin'ny fotoana io. Ary zay ny antony natonga ny hoe izy nanolotra betsaka na dia maivanaza ny sandany vola zay natolony. Misy lesona mafonja manandanja lehibe ao antsika izany toe-javatra izany satria ity vehivavy ity mpitondra tena ity dia maneho an'ireo mpivavaka tsopota avy eto am-piangonana zay mbola manaiky ny fahamasinany tempoly izay tian'Andriamanitra hivavahana. Ny azy zany dia zao
fotoana anankiray tena nanaterany zay tena tokony menan'Andriamanitra io fotoana io fa tsy natao kosa fidera de rana ary zay na tonga Jesosy nakasitraka nilaza manao hoe mihoatra rehetra fantany tsara ny ara-tsy mpitondran-teny ny fara-tsy mpitondran-tena nataony reto mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany fa tsy nanaka anazy tsy nanolotra zay tena tsara indrindra teo amin'ny fiainana izy ary zay lesona ho antsika tsy anjarantsika ny mijery ny mety mpitondra ny fivavahana ka tonga ny hoe za tsy alefa ny fanatitro fa atsono zany fa ny anjaranao de manatanteraka zay adidy tokony ataonao teo amin'ny toe-javatra io raha tokany varina ny jery any zany toe-javatra zany Jesosy de zao ny voalaza amin'ny andininy voalohany toko 7:10 manao hoe ary no niala teo an-kianjany tempolo izy Jesosy zany de hoy ny mpianatra anankiray tamin'ny mpampianatra akory reto vato sy rafitra ireto de iteny ilay mpianatra manao hoe Jesosy io mba tsy karitra ao ve Jesosy ny atsara an'ity tempolo zay tsara tare lavitra loatra ty tena mahafinaritra ny mijery azy mba voasarika ve ny sainao Jesosy amin'ny atsara sy ny akantony ty tempoly naoriny Herôda ity de zao no voalaza zao no mahaliny Jesosy azy eo amin'ny andininy faharoa ary Jesosy nanao taminy hoe hitanao va ireo rafitra lehibe reto hitanao de tena tsara tarely izy tsy avela izy vato ifanongoa eto ka tsy horavana re mpiara-mianatra namana tena natalanjona tokoa lay tempoly tsara tare ny fahitana azy fa zao no zavatra mitranga raha voasarika tamin'ny akantony tempoly ny sain'i Kristy de inona kosa sary no tsy maintsy ho eritreritra tsy niloka nataon'ilay nilavina marina fa kanto ny zavatra manoloana ny masony kanefa hoy izy tamin'ny alahelo hitako ny atsarany zany tsara taretoko ny trano manondro ireo rindrina ireo ianareo toy ny milaza fa tsy mety ho rava ny fijery azy nefa hoy ny teniny ho avy ny andro zay tsy avela isy vato ifanongo eto ka tsy ho ravana eo de notarihan Jesosy tsy kelikely am'izay ny aminy hoe tsy maintsy isy ny faharavana tsy maintsy mioana ny am'izay mety fitrangan'ny loza isika de naniry ny alala fotoana hitrangany zany faminaniana zany ary ny mpianatra ary de zavatra nafinahitra tsy ny fotoana hitrangany zany ihany no nirina izy ireo fa ny famantarana mieloha mizany fanravana izany satria notariany Jesosy ny sain'izy ireo fa tsy ny faharavany Jerosalema ihany ane no resahany am'izany fa ny faminaniana ihany keo ny faharavany izao tontolo izao ary teo de no resahany Jesosy fa izy toejara zay tsy takatry ny saina ho enjena izy ireo atolotra amin'ny fitsarana izy ireo ho vonona izy ireo ary zay ny tiany Jesosy ho takatra kanefa na de eo aza zany toejavatra zany de nampahery Jesosy manao hoe tsy tokony atahotra ny savorovoro isika tsy tokony atahotra ny fitsapana isika fa tokony hiambana kosa satria ny fanahin'Andriamanitra no homba sy hitarika mandrakariva ao anatin'izany fotoany tsarotra izany eto dia namara Jesosy hoe inona raha oviana no misy zany de nilaza ireo karazana famantarana Jesosy nasaina ny omana ireto mpianatra ireto de zao no voalaza eo amin'ny andininy manaraka amin'ny filazantsarany Marka toko 7:10 ka ny andininy 2:20 sy 9:10 fa hoy izy hoe ho avy andininy 2:20 ary raha hitanareo mitsangana am'izay tsy mety hisangana ny fahavetavetan'ny fandravana de aoka andositra ho any an-tenibohana zay olona anjode ho rava izy tanana andrava anty Jerosalema ity ary zay no nitarihan Jesosy ary le fandravan'ny tanàna no lazainy hoe fahavetavetan'ny fandravana ilay tanana mandrava de notarihan Jesosy ny sain'izy ireo andinika indray le faminaniana lava be any bokon'ny Daniela toko 7 ka ny andininy 7 mikasika ny amin'ny 3 andro miresaka ihany keo ny amin'ny lay toe-javatra anankiray zay voalaza fa isiny fanenjena teo anivon'ny fiangonana de hitantsika teo fa nampifandresy Jesosy ny faminaniany Daniela sy ny faravan'ny tempoly
ary le hoe le andriana zay voalaza fa andrava an-tanàna dia tsy ina akory fa ny miaramila romanina zay andrava ny tempoly zay maneho ny fandravana zany aoriana ny fahafatesany misy zay mikasika le fitopolo herinandro ambarany Daniela toko fa 6 izany. Hitantsika eo fa ny faminaniana dia tanteraka tsikelikely le hoe isy ny fahavetavetany ny fandravana. Le fahavetavetan'ny fandravana io zany dia tsy inona akory fa ny fandravana nataon'ny miaramila romanina tamin'ny fotoana zay nanaovana fahirano zany tanàna izany. Ary nitsanga ny toejata satria tamin'ny taona 70 dia ravan'ny Titus ny tanàna ny Jerosalema rava tanteraka tsy nisy vato ny fanongoa tamin'izay toejavatra zay. Ary eo no nilazany Jesosy hoe nisy fahorian-dehibeny ao anatin'izay toejavatra zay le lazainy hoe le hoe ny loha-hevitra voalohany resantsika dia hoe ny faharavan'ny tempoly ary ny zavatra resantsika faharoa dia ny amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ry mpiara-mianatra namana isany ao amin'ny filazantsarany Marka toko 7 ka 9 dia miresaka ny amin'izany toejavatra izany indray Jesosy. Misy fanenjena zay tsy maintsy hiatro anivon'ny fiangonana, misy toejavatra zay tsy maintsy iseho eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra zay milaza fa isy ny andro fahoriana lehibe mikasika ny amin'ny faharavan'ny tempoly dia niresaka ny amin'io Jesosy. Ao amin'ny filazantsarany Marka toko 7 filazantsarany Marka toko 7 dia milaza ny amin'ny famantarana isan-karazany ny bokin'ny Marka ny amin'ny toejavatra maro samihafa. Moa izy hoe ary amin'izany ny andro zany dia isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana sy fahagagana amin'ny tany ka na dia ny olona mafidy ny aza raha azo atao izany dia voafitaka. Kanefa ny firenena rehetra dia tsy maintsy hitoriana ny filazantsara. Isy andro fahoriana, isy toejavatra mafy zay hitranga eo anivon'ny tantaran'izao tontolo izao. Ry mpiara-mianatra namana, ny bokin'ny Marka dia nilaza ny amin'izany toejavatra izany ary voalaza fa nahatra 990 andro ny faharetan'izay fahoriana androm-pahoriana zany zay nanomboka tamin'ny taona 730 ary ny fara tamin'ny taona 750 taty aoriana izany toejavatra izany. Ary eo dia nihita tsy moramora ny amin'le hoe fiavian'i Jesosy ny fiangonana tantara dia milaza an'izany. Rehefa nanakaiky ary ny fiafaran'ny fahoriana dia nanomboka ny fahatanteran'ny famantarana zay nataon'i Jesosy. Voalaza fa homaizina ny masoandro sy ny volana. Ny kintana dia hiraraka, izongozona ny lanitra ary tsy misy fahoriana, tsy mbola nisy takana zany izay iseho. Ary amin'ny fotoana io dia ho hitany maso Kristy amikery sy voninahitra ary zay ny fanantenana zay apetraka ny filazantsarany Marka amin'ny hoe ho avy ny ray Jesosy. Ny fiverenan'i Kristy zany dia fiverenana feno voninahitra amikery. Ny apôstôly Paoly dia nanamafy an'izany amin'ny Tesaloniana 2:4 ka iresahany amin'ny hoe rehefa tonga izay fotoana izay ireo nodimandro amin'i Kristy dia hitsangana ho amin'ny fiainana ariakarina miaraka aminy amin'le fiainana mandrakizay velona mba hiaona amin'i Kristy eny amin'ny rahona. Manorotsorotra an'izany ihany koa ny Petero amin'ny boky izay nosoratany Petera 2:3 ka milaza manao hoe ny tompony tsy mahela ny teny fikasany fa ho avy izy fa mitaona antsika rehetrarehetra kosa ho amin'ny fibebahana. Ry mpiara-mianatra namana isany hiatrika andro farany izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ny sary anankiray amin'ny andravana ilay tempoly tao Jerosalema no sary nitondran'i Jesosy ny sainy ny mpianatra hoe ho tahaka an'izany ikeo ny amin'ny andravana izao tontolo izao ary atongava n'ilay zanak'olona hitondra fiainana ho antsika tsiraray avy. Ary amin'izany ny zanak'olona dia ho hita eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy voninahitra. Ary amin'izany dia niraka ny anjely izy ka nanangona ny olom-bafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny farantany ka hatramin'ny farlanitra. Ny riko dia izao mba samy handray anjara amin'izany fiaviana be voninahitra izany isika rehetra ka tsy ho variana fotsiny hijery ny akanton'ny tempoly ao Jerosalema, tsy hijery ihany koa tsy ho variana matahotra amin'ny resaka fahoriana maro samihafa fa hiandrandra kosa amin'ilay fotoana be voninahitra ka anirahany tompon'ilay anjeliny anangona antsika avy amin'ny toerana maro samihafa ary ao aminy mandrakizay isika rehetra.
ny tompo ane hitahirantsika ao anatin'izany teny fikasana teny fampanantenana omen'andriamanitra izany satria voalaza fa ho avy izany fotoana izany, ho avy izany toejavatra izany, ho hitany masotsika izany, ho ren'ny sofina rehetra izany, ary iriko mba samy ahitan'izany izao sy anao. Ny tompo ane omba antsika rehetrarehetra indray, ombanao sy ny ankohonanao. Ka raha milazany amin'ny andro farany ny boky ny filazantsarany marika, dia milaza kosa fanantenana mahafinaritra ao antsika izany tantara izany. Andriamanitra ane hitahy anao sy ny ankohonanao indray, ka raha sitrapon'Andriamanitra dia hiaona lentsika amin'ny manaraka, fa ny androany aloha dia ny tompo ane ho aminao sy ny ankohonanao. Dia andia hotoanantsika indray amin'ny alalan'ny fanatitra izao fotoana mahafinaritra izao, ka dia anatanteraka izany fanatitra izany isika. Vavaka arsika. Andriamanitra sarainay izay any an-danitro, misaotranao izay no fotoana sarobidy izay nomenao anay teo indray, na ahafahany nandinika ny amin'ny boky ny filazantsarany marika ka niresanany amin'ny andro farany. Andriamanitra miainany amin'izany tokoa izahay. Aoka ary ho vonina izahay. Aoka hiambina izahay. Ary aoka ho amin'ny fibebahana isan'andro san'andro ny fiainanay. Ary aoka samy andrandra izany fanantenana mahafinaritra izany. Izay dia mitahi izao mpiara-mianatra amiko izao, mitahi ny mpiaino rehetra. Ny vavaka tonoina sy agnatana amin'anarana Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotrao.